Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesona sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny imprimerie adventiste. Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko. Valy miarahabantsika rehetra mpiara-mianatra indray ry havana miaraka aminareo androany ny havanareo Benoît Rakotovao izay mitondra ny famitinana eto androany hiara-mivavaka isika. Rainay tsara sy masina indrindra ny danitro, saotranao zahay noho ny fitiavanao lehibe. Saotranao zahay noho ny aina sy fofinaina sy ny fahasalamana ary ny fahavelomana ho anao ireriany tokoa ny saotra, ny dera, ny laza ary ny voninahitra mandrakizay. Raha hiara-mianatra ny teninao indray zahay izao, avelao ny heloka mampahadisoanay rehetra ary aritsahy aminay ny fananao masina hitarika anay, hanokatra ny masom-panahinay. Vohainay aminao Tompo ny varavaran'ny fonay mba hidiranao ka hitoetra ao am-ponay tokoa ny teninao. Tononinay izany vavaka izany amin'ny anaratsoanao Kristy io. Amen. Ny lohateny lesitsika tamin'ity herinandro ity, lesona fahavalo amin'ny 3 volana faharoa amin'ny taona, dia ny hoe manana finoana. Ny Baiboly dia mamaritra tsara ny atao hoe finoana, dia tsy inona zany fa io hitatsika amin'io tsy anjeritsika io izay manao hoe ary ny finoana no fahatokina ny amin'ny zavatra antenaina, fanehoana ny zavatra tsy hita. Hebreo 1:1. Tamin'ny 30 Jona taona 750 rangahy antsoina hoe Charles Blondin nanao zavatra nahatalanjona an'izao tontolo izao. Tantara tsy vaovao amin'ny maro amintsika izy ity. Nitety tady no henjanina teo ambonin'ny tohadrany Niagara, la chute du Niagara, i Charles Blondin, ary tsy ny tenany irery no nitety zany tady zany fa nanosika brouette feno vato teo alohany izy tamin'izany. Tafitany soamantsara ny fiaikana, talanjona ny rehetra, dia nametra-panontaniana tamin'ny olona teo izy. Mino ve nareo izy fa ho tafitako indray izy ty raha averiko? Niorakoraka ny rehetra ary nikikika nanao hoe mino zahay, tafitanao io mino zahay. Raha izany ary ho izy, misia anankiray aminareo miditra anatin'ity brouette ity, dia hoetiko mitety an'iny tady iny indray. Gina ny olona, tsy nisy nanao volontaire, tsy nisy nanolo tena hiditra tao anaty brouette na dia iray aza. Raha nisy anankiray tamin'ireo olona reo sa niditra tao anatin'ilay brouette, dia ho izy sika hoe iny no tena mino marina fa ho tafitany ny mitety indray an'iny tady iny. Iny olona iny no tena manampinoana marina. Satria nahoana? Satria izy
no nahatateraka ny finoana na rahanasa. Io ilay finoana arahana fitokisana tena izy. Io ilay finoan'ny Daniel, izay tsy nihontsina nanoloana ny fanenjehana maro izay mety ho namoizany ny ainy aza. Io ilay finoan'ny Sadraka sy Mesaka ary Abednego, izay tsy nanaiky ny andohalika tamin'ilay sary olona volamena, ka tsy nampaninina azy aza ny nanipazana azy ireo tao anaty laforony rehetra afo. Maro ny fanontaniana mety mipetraka, ary anatin'izany izao manaraka izao: tsy nanampinoana ve no azo ilazana ireo vahoakan'ny Charles Blondin tsy sahaniditra tao anaty brouette? Azontsika ny fanakalozan-kevitra izany raha fianarandesina ny fanatrehana izy ity. Raha ny Soratra Masina no akatsika hevitra ny amin'ny valin'izany fanontaniana izany, tsy azo lazaina ho tsy nanam-pinoana ireo olona tsy niditra tamin'ny brouette ireo. Ny Soratra Masina manambara fa Andriamanitra no manome ny finoana, ka samy omeny ny fetra, ny doze angamba no ilazantsika azy, ny fetra sahaza azy avy ny tsirairay. Romana 12:13. Fa noho ny fahasoavana nomena ahy dia izao no lazaiko amin'ny olona rehetra izay eo aminareo. Ny apôstôly Paoly no miteny eto. Aza mihevitra mihoatra noho izay tokony ho heverina, fa mihevera izay onony araky ny ohatry ny finoana izay nozarain'Andriamanitra ho anareo avy. Amin'ny teny frantsay io andinin'io, indrindra fa eo amin'ny faraparany eo, no mazava kokoa araky ny fahitako azy. Amin'ny teny frantsay dia zao no lazainy hoe: selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. La mesure de foi. Ny dikan'izany dia tsy mitovy ny haben'ny finoana azony ananan'ny manampinoana rehetra. Amin'ity herinandro ity ho jerentsika akaiky ny lohahevitry ny finoana. Voalohany, inona no tokony hatao manoloana ny fisalasalana sy ny tsy finoana? Faharoa, manao ahoana ny endriky ny finoana matanjaka araky ny nambaran'i Jesosy? Ary fahatelo, ary inona no dikan'ny hoe manana ny finoan'i Jesosy? Izay zany ny teny fampidirana. Leson'ny Alahady 7 Mey ny taona 2024. Omeo famantarana fotsiny aho. Maro amintsika no manakina ny zanak'Israely hoe mafiatoka marina tokoa ireto zanak'Israely reto. Fahagagana 100 no natrehin'ny masony mivantana, fahagagana manetriketsika daholo. Poa toy izay anefa dia mihodina sahady amin'Andriamanitra izy. Dia miteny araka izany ireo mpanakina ny zanak'Israely hoe: raha mba izany moa no nahita izany ranomasina mena nisokatra izany, na nanatry maso ireo fahagagana maro nataon'i Kristy ireo, dia ho nanana finoana bebe kokoa noho izao aho. Ho nanana finoana matanjaka aho. Izay zany no teneniny. Amiko tsy heveriko mahadiso ny manana hetaheta toy izany. Izaho tsy afeniko misy fotoana niriako mba
ho nahita ireo fahagagana lehibe niseho teo amin'ny tantarany vahoakan'Andriamanitra tany aloha. Fantatro fa hampahery ahy aok'izany izany. Isika rehetra izao tsy misy tsy mahalala fa tsy misy tsara sy azo antoka mihoatra ny nanatry maso raha ny resaka finoana ny zava-nitranga no resana. Afaka miteny ilay olona hoe tsy olona no nitantara izany tamiko, fa ny masoko mihitsy, ny masoko izao mihitsy no nahita. Ny lesontsika nefa rehefa mampitaha antsika miaina am'izao andro zao, sy ireo zanak'Israely nahita ireo famantarana lehibe nitranga tany aloha, dia milaza manizingizina fa manan-tombony isika noho izy ireo. Satria nahoana hoy ny lesona? Sombiny kely amin'ny tantaran'ny famonjena no hitany amin'ny alalan'ny fahagagana lehibe anankiray. Fa isika kosa ny tableau manontolo, feno sady mazava no nomen'ny Baiboly antsika. Na ny tantarana aza isika fa tsy nahita maso, tsy nanatry maso mivantana ny fahagagana nitranga, feno kokoa ny fanazavana nomeny atsika, ary azo antoka ny fahamarinan'ny fitantarana. Raha vavolombelona roa manko na telo, ohatra nolazain'ny Baiboly fa ilaina mba hahamarim-pototra ny tranga anankiray, vakio Deuteronomia 7:15-15. Efatra be izao mihitsy no isan'ireo mpanoratra ny filazantsara ny tantara ny fiainan'i Kristy sy ireo fahagagana nataony. Azo antoka izany ny fahamarinany ireo fitantarana izay nipaka aty amintsika am'izao andro farany izao. Ka tsy ambany noho ny nanatry maso ny fahazoana antoka ny zava-nitranga tafapaka amin'ny alalan'ny fitantarana aty amintsika izay tsy nanatry maso. Ka noho izany, tsy mitombona ny fitakiana famantarana na tamin'ny andron'i Jesosy tety ambony tany zany, na amin'izao androntsika izao. Antony roa farafaratsiny no tsy mampitombona izany fitakiana famantarana izany. Voalohany, nisy foana ny famantarana, ary ny famantarana nisy miampy ireo tranga maro ny opana tamin'izany, dia ampy aharesy lahatra ireo tena mitady marina an'Andriamanitra. Ho amin'ny androntsika izao ohatra, vakio fa misy famantarana maro voambara ao amin'ny Mateo 5:20, ka izay rehetra te hanankina ny finoany amin'ny famantarana dia hahita izay ilain'ny fanahiny ao amin'io toko io. Faharoa, filambany sy tsy finoana no dikan'ny fitakiana famantarana, ka tahaky ny olona mila voatsiary, ny olona mitaky famantarana, satria minia mikipy tsy ahita izay miseho ambany masony izy, ka ho jamba mandrakariva eny na dia anehoana famantarana vaovao aza. Toy izany no nitranga teo amin'ireo fariseo fahiny tamin'ny andron'i Kristy. Impiry Jesosy nampiseho fahagagana, nanasitrana ny marary, nampahiratra ny jamba, nampalady ny marenina, nanangana ny maty aza, nefa tsy nampino an'ireo fariseo reo akory izany. Minia tsy mahita izy ka jamba mandrakizay. Zay zany ny lesony Alahady.
Leson'ny alatsinainy 9 Mey ny taona 2024 mahita ny finoantsika i Jesosy. Izao no voasoratra Jaona 2:7 ka hatramin'ny 5:20. Ary nony tao Jerosalema Jesosy tamin'ny Paska, dia tamin'ny andro firavoravona maro no nino ny anarany raha nahita ny famantarana izay nataony. Fa Jesosy tsy natoky azy, satria izy nahalala ny olona rehetra, ary tsy nitady olona hanambara olona izy, fa ny tenany nahalala izay tao amponin'ny olona. Zay zany vaky ny teny. Mahita ary mahavaky izay ao amponin'ny olona Jesosy. Fomba anankiray nampiseho ny mahandriamanitra azy io, na dia tsy nampiasainy firy aza izany mahandriamanitra azy izany tamin'izy tetỳ ambony tany. Fantany ireo manam-pinoana marina, ary fantany ireo izay tsy manana finoana. Izany no nahafahany nilaza tamin'ny mpianany hoe, nahoana no sarotarotra ianareo, tsy mbola manam-pinoana va ianareo? Ao amin'ny Marka 4:1-7 no misy an'izany. Sy nahazoany ny teny tamin'ilay vehivavy Kananeana nanao hoe, ao Mateo 5:15-5 manao hoe, raha vehivavy, lehibe ny finoanao, tongava aminao tahaka izay irinao. Zay zany vaky ny teny. Ahoana no fisehony izany teo amin'ny ministeran'ny Kristy teto ambonin'ny tany? Koa satria ny finoana no ahazoana sitraka amin'Andriamanitra. Vakio Hebreo 12:1-5, ireo marary nahazo ny demonia na nanana marary ka nanatina azy tamin'ny mpinoana dia sitrana, satria hitany avy aty ivelany ny habeny ny finoana nananan'izy ireo. Izany no nahasitrana ny zanakavavin'ilay vehivavy Kananeana nampahorian'ny demonia. Vakio Mateo 15:1-20 ka hatramin'ny 15:20. Izany koa no nahasitranany ny mpanompon'ilay kapiteny Romana tany Kapernaum. Vakio Lioka 7:1 ka hatramin'ny 10:10. Mbola izany ihany koa no nahasitranany ny zanakalahin'ilay rangahy, zanakalahy, zazalahy nampahorian'ny fanahy ratsy, mona sady marenina. Vakio Marka 7:17 ka hatramin'ny 17. Ary amin'ity farany ity koa no nanaovany fanamarihana momba ny tsy fahampian'ny finoana teo amin'ny mpianany. Amin'ny maha-olombelona no famandrahantsika, amin'ny mahampanota antsika, ilay ratsy dia miezaka hatrany hamafy tsy finoana, hamafy fisalasalana ao apotsika. Ny fanan'Andriamanitra koa etsy andaniny miezaka mandrisika atsika hino, ka samy miezaka ny handrirotra ny fotsika ny finoana sy ny fisalasalana. Ka atao ahoana no handrombaka ny fanresena eo anivon'izany rehetra izany? Hoy Madamo White hoe, ny tsy finoana izay kolokoloina ao anatin'ny fanahy dia manana hery ratsy mambabo. Ny voan'ny fisalasalana izay nafafin'izy ireo, izany hoe ny fahavalo zany, dia hamokatra voa ratsy, saingy tsy maintsy tohizana ny mihady sy manongotra ny fakan'ny tsy finoana. Rehefa miongotra ireny zava-maniry misy poizina ireny,
dia tsy hitombo intsony satria tsy mahazo sakafo amin'ny alalan'ny teny atao sy ny asa tanterahana. Ny fanahintsika dia tsy maintsy mamboly ireo zava-maniry sarobidin'ny finoana sy ny fitiavana eo amin'ny tany lonaky ny fo ary mametraka anireo hanjaka eo. Ellen G. White, Faith and Works, finoana sy asa, pejy 710. Raha atao amin'ny teny tsotsotra izany dia zao: azavela hanjaka ao am-po ny fisalasalana, fa fongory ny fakany rehetra, ary kolokoloy ny finoana sy ny fitiavana, fa tany lonaka afaka hiroboroboany ny fontsika. Leson'ny talata 7 Mei ny taona 2020. Tsy fientseam-po ny finoana. Efa nitantaraiko tamitsika teto ny amin'ilay mpampianatra izay nilaza taminay hoe voajanahary ny finoana, ka na ianao teraka manampinoana na ianao teraka tsy manampinoana. Porofoin'ny Baiboly anefa fa tsy marina izany. Ny tenin'Andriamanitra dia manana hery lehibe hampitsimoka finoana ao am-po. Io finoana mitsimoka io raisiny ny saina mandinika izay nomen'Andriamanitra ny zanak'olombelona, na dia bitika kely aza amin'ny voalohany, dia afaka mialehibe sy mihamatanjaka. Hatreto fotsiny dia afaka milaza zavatra roa lehibe isika. Voalohany, avy amin'Andriamanitra ny finoana. Fanomezana avy amin'Andriamanitra ny finoana. Faharoa, miaina tahaka ny zava-maniry ny finoana, ka raha voakolokolo tsara dia lasa lehibe sy matanjaka. Ny zavatra fahatelo azo ambara ho fanampin'izany dia zao: matoa azo kolokoloina, matoa azo ampitomboina ny finoana, dia tsy any amin'ny sehatry ny fihetseam-po no misy azy, satria ny fihetseam-po dia miaka-midina araky ny toetrandro, araky ny temperatura, araky ny toe-javatra, ary misinda mora foana dia manjavona. Iza aminareo, iza amitsika no mahay manao voatabia, mamorona voatabia? Andriamanitra no namorona ny voatabia, tahaka ny namoronany ny zavatra rehetra. Raha aketsanao iny zanaka voatabia kely nomeny razafy namanao ato andrefatrano anao iny, dia tondrahanao isamaraina, dia somary asinao zezika kely, dia havainao tsara sao safotry ny bozaka, dia valavalanao kely sao ahiliky ny akoho ny bety ato atsinanatrano, azo antoka fa ioty voatabia midorehitra mena ianao amin'ny fotoam-pamokarana. Fa raha mianina amin'ny hoe endre mba mahafatifaty kosa lahy izany voatabia keliko izany, nefa tsy misy asa ataonao halazo eo atoerana ny voatabianao, ary tsy hisy vokatra ho azonao antenaina any amparany. Tahaka izany koa ny finoana. Andriamanitra no nanome azy antsika. Anjaratsika ny mikolokolo azy mba ho vokatra. Tsy azo lazaina hoe tsy misy mihitsy ny fihetseam-po rano marina, fa fihetseam-po rano fotsiny tsy mitondra na inona na inona. Raha fihetseam-po rano fotsiny, tsy misy asa fikolokoloana, tsy misy ezaka atao, dia ho faty tsy tra-drano ilay voatabianao.
Tsy misy valaka amin'ny fitiavana ihany koa io. Ny fitiavana ambaran'ny Soratra Masina dia tsy fietseam-po ihany koa. Fitiavana prinsipy hoy ny fitendry zareo teolôjiana. Zany hoe fitiavana miankina amin'ny filozofia mpiainana iniana ary mifototra amin'ny tenin'ny Baiboly. Hoy Madame White, maro no tsy mampihatra izany finoana izany, izay sady tombotsoa no adidiny ny mampihatra azy, fa matetika izy ireo no miandry fietseam-po hipoitra, izay ny finoana irery ihany no afaka mitondra azy. Tsy fietseam-po ny finoana. Anjaratsika ny mampihatra ny finoana, fa anjaran'Andriamanitra kosa ny manome antsika ny fietseam-po feno, fifaliana sy ny fitahiana. Ellen G. White, Early Writings, soratra voalohany, pejy 270. Hoy ny lesontsika hoe, ny finoana dia ny fahatokiana an'Andriamanitra tsy amin'ny andro mahafinaritra ihany, fa ao anatin'ny aizina, ao anatin'ny tafio-drivotra koa, na dia amin'ny fotoana tsy ahafahanao mahatakatra tsara ny zavatra mitranga eo amin'ny fiainanao aza. Tsy tokony hamolavola na hanjaka amin'ny traikefa ara-pivavahantsika na ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra mihitsy ny fietseam-po. Efa amin'ny fotoana eritreretintsika ho lavitra an'Andriamanitra indrindra no tena ilantsika mampihatra ny finoantsika sy miantso azy, tahaka ilay iray tao amin'ny Marka 7:4. Fanambarana tokony ho eritreretintsika lalina izany fanambarana izany. Leson'ny Alarobia 20 Mey, ny taona 2024. Ireo ohatra amin'ny finoana. Ny bokin'ny Hebreo 12 araky ny efa fahatatsika dia manome ohatra maromaro ny amin'ireo zay nanampinoana, dia ireo zay nanampinoana mahatedera hita ao amin'ny Baiboly. Hita ao ndry Abela, hita ao ndry Abrahama, ndry Jakoba, sy ny sisa. Tsy natao ho fampahafantarana ho antsika fotsiny ireo, fa natao ho oam-piainana azontsika lainy tahaka. Olon-tsotra tahaka atsika ihany ireo, ka afaka ho tonga tahaka azy ireo koa isika raha mikolokolo sy mampihatra ny finoantsika tahaka ny nataony koa. Amin'ity leson'ny Alarobia ity voaverina eto daholo ny tsara ho fantatra momba ny finoana araky ny efa nambara antsika tery aloha ery. Karazana famitinana ny no fahitako ity leson'ny Alarobia ity. Indro ohatra vitsivitsy. Voalohany, ny famaritana ny hoe finoana izay hitatsika ery amin'ny tsianjery, ary ny finoana no fahatokiana ny amin'ny zavatra antenaina, fanehoana ny zavatra tsy hita. Hebreo 12:1. Faharoa, ny refin'ny finoana na ny haben'ny finoana sy ny fitomboany. Ny finoana na dia kely eo am-piandohana aza, tahaka ny voatsinapy hoy ny fanoharana ao amin'ny Baiboly, dia afaka mitombo raha kolokoloina sy ampiarina, ka hiamatotra hatrany ny fifandraisanao amin'Andriamanitra. Vakio Matio 7:20.
Raha mbola vonona ny hiara-miasa aminy ianao amin'ny Andriamanitra izany, dia hanampy ny finoanao hitombo Andriamanitra. Fahatelo, ny fiavian'ny finoana. Ny finoana dia avy amin'ny fandrenesana an'Andriamanitra miteny amintsika ao amin'ny teniny dia ny Baiboly izany. Vakio Romanina 10:17. Manorena finiavana hanao fandalinana Baiboly sy vavaka isan'andro. Faefatra, momba ny fanampiana avy amin'Andriamanitra. Angataho Andriamanitra mpitombo ny finoanao. Lioka 7:15. Tahaka ilay ray nanatona an Jesosy niaraka tamin'ny zanany nisy demonia, izay niantso nanao tamin'ny ranomasy hoe, mino aho Tompo, apio ny tsy finoako. Marka 7:17. Isika koa dia afaka manaiky miaiky ny tsy finoantsika ary mangataka amin'Andriamanitra mba hampitombo ny finoantsika. Fahadimy, ny fisian'ny fisalasalana. Afaka miara-misy ny finoana sy ny fisalasalana. Marka 7:17. Aza miala amin'Andriamanitra fotsiny noho ny fisalasalanao, noho ny fanananao fanontaniana izay miholiholo ao anatinao. Raha ny marina, zava-dehibe ny miasa hamita ny famonjena anareo amin'ny tahotra sy ny ovotra. Filipiana 2:2-12 hatramin'ny 1:9. Ary ny hiaina ny finoanao manokana, fa tsy hisambotra izany amin'ny hafa tahaka ny niezahany ireo Virjina 5 adalana tao. Vakio Mateo 15:9-9. Faenina, ny asan'ny fanahy masina. Valio ny antson'ny fanahy masina ary angataho ny firotsahany bebe kokoa eo amin'ny fiainanao. Fahafito farany, fampiarana ny finoana. Ampiharo ny finoanao. Tsarovinao fa ny finoana dia tsy fihetseha-po, fa fanapahan-kevitra hino. Tsarovinao fa na dia ao anatin'ny aizy na aza, na tsy mahita azy ianao na tsy mahita an'Andriamanitra zany ianao, dia eo foana izy, eo foana Andriamanitra. Vakio Korintiana 2:5-7. Zay zany ny lesony alarobia famidinana. Lesony alakamisy 2 Mey ny taona 2020, ny finoany Jesosy. Apokalipsy 4:12. Indro ny faharetan'ny olona masina, dia izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoana any Jesosy. Anisan'ny andininy sarotra raisina sy azavaina io andininy io na de toa-tsotra kely aza. Voalohany, amin'ny Baiboly sasany, finoana any Jesosy no voasoratra. Amin'ny Baiboly sasany kosa, finoany Jesosy no voasoratra. Izy ary no izy, finoana any Jesosy ve, sa finoany Jesosy? Zavatra roa mitovy ve ireo, sa zavatra roa samy hafa? Ry zareo manao ny antsoina hoe théologie systématique, na antsoina koa hoe les systématiciens, dia te hamantatra tsara hoe ahoana marina moa no fipetraky zany. Ny azo antoka de zao, amin'ny alalan'i Jesosy no azo atsika ny famonjena. Tsy misy amitsika
kristianina, mpivavaka, tsy miaiky, tsy manaiky an'izany. Raha isika am'izao fotsiny dia tsy afaka hamonjy ny tenatsika, fa amin'ny alalan'i Jesosy no hahavonjy atsika. Fa ry zareo systématicien izay mikatsaka ny arabaky teny eo amin'ny fanazavana ny soratra masina, manao ny atao hoe amin'ny teny frantsay hoe une explication mathématique des doctrines. Izy reo dia te hamaly ny fanontaniana hoe ahoana marina moa ny fipetraky zany. Voalohany, ny finoana any Kristy. Raha izay tokoa no tokony handikana an'io andinio dia izao no azo anazavana azy. Mino ny fanavotana no tanterahany Kristy tamin'ny nanoloran'ny tenany teo amin'ny hazo fijaliana isika, nanolotra ny tenany izy ho faty ny solo heloka antsika. Zay zany ny hoe finoana any Kristy. Ny finoany Kristy kosa, ny finoany Kristy dia mizara roa ny fanazavandry zareo azy. Fanazavana voalohany, ny finoantsika, isika olombelona zany, ny finoantsika kely de kely, ka tsy ampy hahavonjy antsika raha iny finoantsika kely iny no asososo ery aloha hitadiavana famonjena. Fa Kristy no manana ny finoana feno azo antoka. Ka i Kristy no mampiseho ny finoany ery aloha, ka tahaka ny manao hoe ry raha io, aza ny finoany reto olombelona ireto no jerena, fa aoka ny finoako no jerena, fa efa nino ahy ry zareo reto, efa nino ny famonjena ny tanterahako izy reto. Ary isika pino amin'izay fotoana izay, samy mitazona, samy mihazona mafy ny rambon'ny palitaon'ny Kristy avy ato aorina. Iny finoan'ny Kristy iny no jeren'ny ray, dia avotra isika izay mihazona ny palitaon'ny Kristy. Tahaka ny nisoloany heloka, nisoloan'ny Kristy heloka antsika ihany izany. Mialokaloka ato ambadiky ny fahamasinan'ny Tompo isika, ary izao kosa mialokaloka ato ambadiky ny finoany isika. Fanazavana faharoa. Ny fanazavana faharoa dia zao, isika mihitsy no tokony hanana ny finoana nananan'ny Kristy. Raha iseho eo anatrehan'ny ray isika, dia finoana tahaka ny finoana nananan'ny Kristy no tokony ho hita ao anatsika, tokony ho hita eo amintsika. Indro ny faharetan'ny olona masina dia izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoany Kristy. Raha ny lesontsika no jerena tahaka ity fanazavana farany ity no raisin'ny olona nanao an'ity lesona ity. Izany hoe tokony hanana finoana tahaka ny any Kristy isika. Dia izay indray ry havana ny famitinana ny lesontsika tamin'ity herinandro ity. Ny tompony hampitombo tokoa ny finoantsika. Hiara-mivavaka isika. Rainay tsara sy masina indrindra ny an-danitro, misaotranao zahay fa lehibe tokoa ny fitiavanao anay, fa nomenao finoana izahay tsirairay avy. Ampio izahay Tompo mba hitombo finoana, ka hanana finoana matanjaka, hanana finoana
lehibe tahaka ny finoana nananan'i Kristy. Amin'ny anaratsoanao Kristy eo no angatana izany vavaka izany. Amen. Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesona sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny imprimerie adventiste. Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko.